Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Misy amitsika ny milaza fa hoe ny vola mankarena no fototry ny fahasambarana eto ambony tany. Mety marina amin'ny ampahany izany teny izany, saingy tsy marina zato isanjato izany. Satria ny vola no lalana na moyen fitaovana entinao manatanteraka ny tanjonao mba ahatraranao sy ahazoanao n'izany fahasambarana izany, fa tsy izy akory no fahasambarana. Satria nahoana? Ny vola mahavita mividy sakafo izay tianao rehetra, fa tsy mahavita mividy ny fahazotoan-komana. Ny vola mahavita mividy fandriana tsara tarehy, fa tsy mahavita mividy ny filaminan-tsaina sy ny torimaso. Ny vola mahavita mividy fanafody isan-karazany, fa tsy mahavita mividy ny fahasalamana. Ny vola mahavita mividy ireo karazana boky izay tadiavinao, fa tsy mahavita mividy ny fahalalana. Ny vola mahavita mividy mpiambina iambina anao, fa tsy mahavita mividy ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Ny vola mahavita mividy zavatra izay ilainao, fa kosa tsy vitany ny manatanteraka ny tanjona izay tena tianao ary farantampony eo amin'ny fiainanao. Noho izany, ny vola dia fitaovana fotsiny entinao manatratra ny tanjona, na tanjona eto ambony tany izany, na tanjona any ankoatra, dia ny vola anisan'ny fitaovana lehibe mety entinao hanatratra ny tanjonao. Fa tsy sanatria ny vola no tena tanjona iainanao eto ambony tany. Zay nahatonga ny manam-pahaizana anankiray ny teny manao hoe aza ataon'ny vola no tanjonao eto, fa ho andevoziny izany vola izany ianao. Fa raha ohatra kosa vola no nataonao fitaovana entinao manatanteraka ny tanjonao, dia misy fotoana anao mba miala sasatra, ary misy fotoana anao mitady an'izany vola izany. Fa raha vola no tanjonao, dia tadidio fa tsy misy olona afa-po na voky amin'izany vola izany. Raha misy olona manana volamena kilo iray, dia ataony fomba rehetra mba hampitombo an'izany ho 2 kilao. Raha misy olona manana vola 1 miliara, dia mitady ny fomba rehetra izy mba hampitombo an'izany ho lasa 2 miliara. Ary teneny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, tsy mety voky ny fanahy ny zanak'olombelona na ny zanaky Adama tsy ho voky mihitsy amin'izany fananam-bola sy ny harena zany, raha tsy izy efa milevina ao am-pasana ka midanadana ny vavany ka ny vovoka no mameno an'izany vavany zany, eo izy vao afa-po amin'ny fitadiavana an'izany vola aman-karena zany. Afatra ho antsika amin'ity androany ity, tadiavo ny vola, satria tsy mety ary tsy eken'ny fianana Islamo ny miankina sy mangataka aman'olona isan'andro. Saingy rehefa mitady ny vola anao, dia aza ataon'ny vola no tena tanjonao, fa fotsiny izy atao fitaovana natanteraka ny tanjonao. Satria raha izy no tanjonao, dia tsisy fotoana anao hiarana amin'ny fianakaviana, tsisy fotoana anao hanompo ny tombo-janahary, tsisy fotoana anao hanatanteraka ny adidinao, tsisy fotoana anao amin'ny zavatra rehetra, fa ny fotoananao rehetra natolotrao amin'ny fitadiavana an'izany vola aman-karena izany. Zay mahatonga ampahany amin'ny olona miasa manomboka alatsinainy ka hatramin'ny alahady tsy tao an-trano, satria mifantoka betsaka any amin'ny vola ny sainy iray manontolo. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, atao j'aime, fa mbola maro ny fampatsahivana zay hoentintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.